Ritanrehetra miovy anjeva manompo azy amimpifaliana mankany sehoanatrehany amikira fa izy retompo sy mpamonjy Jehova no andrianitra izonahary sino nanao atsiko vahoakany ondry fiandrinisika izao miderany anarany mandraky izahe midiramy vavaty miampisaorana ary kinjany ampiderana misaora azy ankalazonana rany fa tsara jewa tsy misy tao azy mandraky izainy fa mindrampony atramitarana kafara mandry marina izy tsy miovanao vina iderako azy ny fiainako manontolo Jehova no andrianitra izonahary sino nanao atsiko vahoakany ondry fiandrinisika izao miderany anarany mandraky izahe midiramy vavaty miampisaorana ary kinjany ampiderana misaora azy ankalazonana rany fa tsara jewa tsy misy tao azy mandraky izainy fa mindrampony atramitarana kafara mandy marina izy tsy miovana ovina iterako azy ny fiainako manontolo mandraky izainy fa mindrampony atramitarana kafara mandy marina izy tsy miovana ovina iterako azy ny fiainako manontolo Halleluja, halleluja. Miarabantsika fianakaviana rehetra ato amin'ny ECI sy izay manaraka an'izao fanolorana ny volana May 2024 zao fanolorana ny volana ho an'i Jehovah Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary ihany koa ity andro ity dia anambarana ny loha hevitra izay hodiniantsika manokana amin'ity volana May ity. Ny fanambarana izay ataontsika isam-bolana mantsy dia misy fototra ara-baiboly izay hitantsika eo amin'ny Romanina 12:12 izay milaza toy izao hoe akora masina ny santatra dia masina koa ny vongany ary masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Izany hoe raha masina ho antsika izany ny andro voalohany amin'ny volana iray dia masina avokoa ny andro rehetra izay misy ao anatin'io volana io. Isika dia mikatsaka foana natanteraka ny sitrapon'ny raintsika ny an-danitra mba hifankazarantsika ny mombany hoe fanjakan'Andriamanitra izany sy ny momba azy rehetra. Azadiny fa ambasadorany lanitra ianao ary mila mahalala ny tsirambarantenin'ny lanitra mba hahafahanao mampiatra an'izany ety ambonin'ny tany andalovanao ity. Tamin'ny volana lasa teo tsika dia nijery manokana momba ny fahasahiana makasitraka an'Andriamanitra fa 5 ny olona nijoro vavolombelona ary koa nandray olona vaovao 7 teo itsika. Nahasana moka ny anina sahaza isan'andro tsy tapaka
ary ny anina sazana atao amin'ny teny malagasy. Manomboka amin'ity volanyity dia isy ny teny anglisy, ny teny frantsay sy ny dika teny hafa ihany koa. Mila paritaka ny tenin'Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao hoe tahaka ny tenina tao amin'ny Marka 5:15 izay milaza toy izao hoe ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Hotoritsika amin'ny olombelona rehetra ny filazany tsara an' Jesosy Kristy. Alleloia. Misy tantara izay ao anaty Baiboly izay tiako hozaraina aminao, dia tantara diso fantatry ny olona izy ity fa afa-patsahivana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 ary manomboka amin'ny 7:11 ka hatramin'ny 7:20 izay hovakiako aminao. Asan'ny apôstôly 7:20 manomboka amin'ny 7:11 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anara-maherin' Jesosy. Ary nisy jiosy sasany prioreo mamoaka fanahy ratsy izay ninina nonona ny anaran'i Jesosy tompoko teo amboniny manana ny fanahy ratsy ka nanao hoe mampianina anareo amin'ny Jesosy izay torian'i Paoly aho. Ary nisy fito mirahalahy zanaky Skeva jiosy loha ampisorona izay nanao izany. Ary ny ratsy fanahy namalaka nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba iza kosa moa nareo. Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niatsamboatra tamin'izy ireo ary nahery ka naharesy azy roalahy dia nandositra niala tamin'ny trano zany ireo sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny jiosy ny jentily rehetra nonona tany Efesosy zany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka ny nankalaza ny anarany Jesosy Tompo. Amen. Eo zany dia nanana fahasahiana tokoa izy fito mirahalahy satria moa zany ny rain'izy ireo dia lohany mpisorona ka nieritreritra azy ireo fa azo atao daholo ny zavatra rehetra kanefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny fahasahian'izy ireo dia mitondra voka-dratsy satria inona ny antony hoe ianao? Fahasahiana tsy nisy fahindrena. Amin'ny maha-kristianina antsika dia tokony hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany fanahy tsara teo amin'ny Kristy izany, ary anisan'izany dia ny fanahy ny fahindrena. Jerevana hoe inona ny fanahy nameno an'i Jesosy Kristy tompontsika? Hitantsika ao amin'ny Isaia 2:12 zany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra eo aminy dia ny fanahy ny fahindrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova. Amen. Mila fahindrena ny famindra rehetra atao eto ambonin'ity tany ity. Izany hoe ny fomba fahitantsika zavatra ray na olona ray na situation ray dia tokony tahaka ny fahitan'Andriamanitra. Mila mahalalitsika hoe fotoana inona ny tokony hitenenana ary fotoana inona ny tokony anginana. Mila manana excellence isika na ny zavatra tsara indrindra zay le hoe fahazavan-tsaina sy fahalalana, excellence zany, na ny tsara indrindra amin'ny asa rehetra zany, na ny tsara indrindra amin'ny fianarana rehetra izay atao, satria manana fahindrena avy any ambonitsika. Amen. Noho izany ity volana ity
dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka fa volan'ny fahendrena, volan'ny fahendrena. Amen. Ary ny teny fototra dia ao amin'ny Efesianina 1:7 milaza ny hoe mba omen'Andriamanitra i Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Amen. Fakeko manomboka amin'ny 15 mba ho azonao tsara. Efesianina 1:15 ka hatramin'ny 17. Ary noho izany izao koa rehefa nandre ny finoanareo amin'i Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavako. Mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Amen. Amen. Ivavaka tsika. Rainay izany an-danitra, indro tolotray ho masina ho anao izao andro voalohany amin'ity volana May 2024 ity. Mankasitraka anao ihany koa Tompo amin'ny nanambaranao ny loha hevitra izay hodinianay manokana amin'ity volana ity. Oka ny fanamasina mino anay tsirairay avy mba hatakaranay sitraponao eo amin'ny fiainanay Tompo. Ankalazainay hatrany ianao ary omenay voninahitra hatrany ianao rainay eo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Minao fa hifantoka amin'ny loha hevitra ity ianao ary hitombo fahendrena ianao ka ho lavorary daholo izay ataonao. Manasanao ao anaraka ny anina sahaza isan'andro ahatakaranao ny momba an'izany fanahy ny fahendrena izay omen'ny rainao izany. Zarao amin'ny fianakaviana ny namana ny mpiara-miasa rehetra satria ianao ihany koa dia manana andraikitra anaparitaka ny tenin'Andriamanitra. Ary aza dino ny fiarahantsika mivavaka isak'Alahady amin'ny 7 ao amin'ny ECI ao Camp le Vieux ary ny any Antananarivo ihany koa ao Antaninandro. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao ary entiko fahasoavana sy famindrapo no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra andro lava ohatran'ny Jehovah ianao. Amen. Aza dino fa efa misy ihany koa ity fanolorana ny volana ity amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy, amin'ny teny portugais, amin'ny teny afrikansa mba hihitatra ny tenin'Andriamanitra. Ampitiavana lehibe Dr. Rina Telesforiany.